Hetsekilany nefa tsy mitsahatra mikarobaolana ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba ialana amin'ny ireny fivangon'ny fako etseroa ireny misy moa ny etaetana ny vina izay ho tanterahan'izy ireo dia ny famondranany toby fanariana fako eny Andralanitra eny. Mitondra fanazavana moa tompona ndraikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoan'izao moa dia mbola hita taratra ny fitobahan'ny fako eny amin'ireo toerana isan-karazany izay fanariana izany. Isan'ny antony mahatonga izany moa ny fahasimban'ny lalana any Andralanitra izay hitaterana ny fako ka mahatonga ireo fiara ampiasaina amin'izany ho sahirana rehefa mitatitra ireo fako ireo. Efa misy ny tetikasa fanamboarana izany lalana izany ankehitriny, saingy eo anatrehan'izay ihany koa dia misy ny atrikasa famondrana toerana ny fanaria-pako eny Andralanitra. Ny mariana voalohany aloha zany dia Andralanitra aloha zany mbola toerana fanariana ny fako foana zany aloha eto Antananarivo renivohitra. Ny ezaka natao mikasika an'Andralanitra dia misy an'ilay projet de sécurisation an'Andralanitra zany natao farany teo ary mbola mitohy moa le izy io dia misy volet maromaro zany tao anatiny dia isan'izany zany ny fanalebiazana ireo lalana miditra sy ny lalana ao anatiny Andralanitra mba ahafahan'ny fiarabe manary fako miasa ingakaingana zany rehefa manary fako. Tamin'ity fotoam-piavaratra ity moa zany dia niverina io lalana somary manahirana io zany rehefa tafiditra Andralanitra ka somary mandany fotoana zany ny camion fiarabe mpanary fako rehefa tafiditra ao Andralanitra ao. Raha mikasika indray zany ireo ilay tetikasa amin'ny tokony hamindrana Andralanitra zany amin'ny toerakafa dia efa misy tokoa moa zany ilay fikambanan'ireo commune manodidina ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny tanàna Antananarivo ka misy an'ilay projet zany hoe gestion intégrée de déchets solides dia efa eo mpandrasana tokoa moa zany an'io tetikasa io zany amin'izao fotoana izao ary mijery amin'io zany le fepetra rehetra izay takin'ny fametrahana an'io tetikasa io. Mandra-pikarakarana izay tetikasa vaovao izay moa ary koa mandra-pahavitany lalana eny Andralanitra dia eny Anosipatrana nametrahana ny fako izay tsy tonga eny Andralanitra mandritra ny fotoana voafetra. Ho totorana tany ireo fako eny Anosipatrana rehefa vita tanteraka ny lalana eny Andralanitra ka afaka mivezivezy ireo camion mpitatitra ny fako. Hatreto aloha dia mbola miandry ny fitsaharan'ny orana mba tsy hanimba ny lalana eny Andralanitra ny fanotorana ny tany.